Voatendriny ny Premier ministre amin'ny marimaritra iraisana natolotry ny antoko Mapara tsy maintsy iso i Rakotomalala Lucien député ny Mapara ny fifampiresana eo amin'ny samy solomavim-bahoaka mikasika indrindra ny fanendrena ny mpikambana amin'ny gouvernemanta. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Premier ministre ny marimaritra iraisana ary natolotry ny Mapara Itsay Christian hoy Rakotomalala Lucien député Mapara laza ihany koa ity solomavim-bahoaka ity fa tsy maintsy isy ny fifampiresahana eo amin'ny samy député mikasika ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Mapara manolotra ny anaran'olona dia ny manao nomination ny filoham-pirenena fa le izy moa zany angamba mampiahiahy sasany dia hoe maninona tsy fantatra mialoha sy namana le anarana efa le izy dia tsara ny mampafantatra anareo fa dia ny Mapara ny manolotra eto amin'ny raha salam-tony moa sarotra be ny milaza zay ny maha-consensus azy zay zay ny maha-consensus azy zay fa raha ny resaka tena politika le izy hoe tsy ao anatin'ny marimaritra iraisana sisitra ny Mapara moa ve le niaran'ny tournée amin'ny 13 mai regny natolotra fa tsy maintsy jerena le izy ifanarahany roa tota zay le maha-consensus azy raha ny lalam-panorenana ane dia anankiray ihany tsy misy an'izany hoe au moins 3 non zany raha ny lalam-panorenana anankiray natolotry ny Mapara raha ny article 54 mijerentsika dia zay no tsy maintsy nomeva ny filoham-pirenena fa no maha-consensus azy zay dia tsy maintsy anarana maromaro au moins anankitelo zay ngamba mahavoavaly azy fa ny ilaza hoe tena afa-po tanteraka tsy consensus zany raha ohatra tena afa-po tanteraka zany fa sitranay aza raha ohatra tena ny araka izany dia miomana ny iverina ao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny député Mapara izay nidiny an-dalambe nanomboka ny 1 aprily lasa teo.